Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Crée ton style avec Tur Sergio. Socavitre, Baolay, Université GSI, bijouterie Tur Sergio, manolotra anao ny vaovao. Ny fandravanan'ny FFM izay rafitra ara-dalàna mikarakara ny fampihavana-pirenena no atao lahara-pahamehana amin'ny fampiarana ny hevitra tapaka telonjato. Nanamarina izany ny filoham-pirenena androany. Efa eotra ny fiampitoana voalazan'ny lalàna sy nivoaka ny lisitra ofisialy ny kandida hiatrika ny fifidianana kominaly. Nandray izay mety ho endrika atsindry natao tamin'ny antenimieram-pirenena kosa nitalian'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika. Miato nandritra ny 3 volana ny fanomezana fahazon-dalana, mividy sy mitazona basy ho an'ny olon-tsotra. Hitandrona ny fividianana sy ny fety ny fahaleovantena no antony ho ny ministry ny ati-tany. Ny basy voavidiana sa ny basy famparitaka ny olana ho ny olom-pirenena matsiary fa tokony hiaro-tena amin'ny fogatry ny fahatsivan-dripalemana ankehitriny mahalona izany. Hodinian'ny FJKM ny fahafito ka hatramin'ny fahafolon'ny volana jolay izao eto Antananarivo ny fanapakevitry ny Église protestante Unie de France izay manaiky ny fanambadian'ny mitovy fananahana. Tsy maintsy tonga eto amintsika ity fironan-tsaina ity ho ny mpandinika fiarahamonina na dia mifanohitra amin'ny fotom-pisaina malagasy aza izany. Any Korea Avaratra no foanany Pyongyang tamin'ny ora farany ny dian'ny Ban Ki-moon ao any toerana izay tokony atao androany. Nahazo alalana nitsitsika ny orinasa Kaesong any amin'ny 10 kilometatra mampisaraka ny sisintany any Korea Atsimo kosa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ny alakamisy ho avy izao ny atsipirena avetrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir.
L'EFMET, spécialiste de meubles de maison et de bureaux, vous propose des salons de qualité, des revêtements en cuir de bœuf, en tissu lavable et déhaussable et des produits à des prix compétitifs. Meublez votre chambre à coucher avec un modèle classique au royal. Pour la salle à manger, nous proposons des modèles uniques à Madagascar en bois massif, en marbre naturel et en verre trempé. Et aussi un large choix pour le bureau. L'EFMET vous permet une garantie sur tous les meubles, livraison et installation gratuite. Crée ton style avec Tio Sergio. Sous le haut patronage du président de la République de Madagascar, Radounar Mampian, et dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications, le ministère des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies a l'honneur de vous convier au Salon des télécommunications et d'éthique qui se tiendra à l'hôtel de Villane à Laquelle ce 22 et 23 mai 2015. Au programme, expositions et conférences autour des télécommunications et d'éthique. Entrée libre. Oh non, encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et saviez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Libertalia Music Records, yes with you, manultra ho anao. Libertalia Music Festival, ny 28, 29, 30 mai, Miza, Tsiliv, Stéphanie, Jimmy Bezantou, dans semaine, Silo, Mimine, The Dizzy Brains, Tambourgas, Unza, Dedeke, Sax Machine Free Race Car, Panouan, Libertalia Music Records, Carlton, Alia, Yes With You, Libertalia Music Festival, Carlton Park Anous, Amphiturative. Ankafalindra tompo kilasy songo vavy ny tsy dinany tokantrano amin'izao takarivo izao miarabanao tonga soa tanatin'ny fampalava vao ny fahita lavitra Golo TV manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Efa andalina ny fananganana ny rafitra vaovao isolo ny FFM raha ny fanazavany ny filoham-pirenena androany 20 andro aty aoriany nahavitany ny dinika nasionaly momba ny fampihavanam-pirenena izay notariany ny FFKM tsy mbola misy tokotany ny fampiarana ny voalaza tao anatin'ny fehikevitra. Io fandravana ny FFM ihany hatreto no fehikevitra ho tanterahin'ny filoham-pirenena amin'ny fehikevitra momba ny fiainam-pirenena raha toka efa tanteraka avokoa ny fehikevitra momba ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Fanadidiny Ernine Rabary. Manana 30 hatramin'ny 90 andro ny fitondrana natanterahana ny fehikevitra tapaka teny Ivato araka ireo hevitra rehetra ny votra teny. Androany laza ny filoham-pirenena fa efa miainga ihany ny fandravana ny FFM. Araka ilay teneniko teny hoe misy izy iny ny tonga dia efa ndraisina fampiarana azy misy ny dinihana misy miandro fotoana amin'ilay anaovana an'ilay izy ka dia efa miara-midinika ihany zay amin'ireo ataoko hoe ankolafina hery maro samihafa amin'ny fanamboarana ohatra le fanamboaraka tamin'ireny hoe ny le CRN na FFM manilazantsika azy tsy maninona fa dia efa tsy ela zany nametrahana rafitra zay anamafisana ny fanoizana ny fihavanam-pirenena. Ratsehivina, isan'ny tapaka teny Ivato ihany koa fa mila ravahana sy soloana ny senita. Tsy rototra loatra ny amin'ny fanaovana ity farany anefa ny fitondrana. Ny tondrozotra no elo fialofana amin'izany, ny tondrozotra izay mametraka ny FFM izay nambara androany fa efa hosoloana.
rehefa tahaka ninona izany no ampiarina ny tondrozotra dia rehefa tahaka ninona no tsy ampiarina. Raha tsy ivina, isan'ny voalaza atao anatin'ity fehi-kevitra nosoniavin'ny filoham-pirenena ity ny fandravana ireo andrim-panjakana rehetra ankoatry ny antenimieram-pirenena izay hovaina ao Assemblée constituante sy ny filoham-pirenena. Izany hoe tafiditra ao anatin'izay ny gouvernemanta sy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny minisitry fanjakana Rivo Rakotovao izay nilaza ny amin'ny hoe tsy voatery arahina ireo voalazan'ny fehi-kevitra nosoniavin'ny filoham-pirenena ireo. Fahafantarako azy aloha tsy dia hoe misy engagement filoham-pirenena ve dia hoe fa iza le olona eo amin'nolony no hoe misengage aminao filoham-pirenena ohatretsika efa amin'ny lafiny constitution zany. Inona ary no tanterahana dia inona no tsy atao tamin'ireo fehi-kevitra nivoaka dia nivato izay fivoriana nandaniana hatrany amin'ny 900 tapitrisa ariary. Ny zava-nisy ankehitriny ny rafitra ara-dalàna natao hikarakara ny fampihavanam-pirenena ity no horavaina voalohany. Pirofo ve zany fa tsy ny fampihavanam-pirenena loatra ny tena lara-pamehana tamin'iny fivoriana iny. Ny zava-nitranga raha teo taty aoriana ny tsoakevitra politika rehetra momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no efa notanterahan'ny fitondram-panjakana zato isan-jato. Tsy fantatra mazava kosa ny hoe fampihavanana tahaka ny ahoana no andravonana ireo disadisa-piarahamonina nateraka ireo krizy ny fandimby teto hatrany ambany ravin-kazo rehetra any. Vaovao mikasika ny fantanterahana ny fifidianana kominaly kosa indray tsy mbola nivoaka ny lisitra ofisialy mikasika ny kandida izay efa kifanina amin'izay fifidianana ho tanterahana amin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana jolay izay. Raha lalana nefa ny 25 ny volana may farany teo izany hoe omaly ny tokony nivoaka izany lisitra izany mbola tsy milamina ihany koa ny resaka lalana indrindra ny mikasika ny senita izay mbola mahabe adihevitra eo amin'ny mpanao politika miankina amin'ny sombam-bahoaka ny andaninana tsy ilay tolo-dalàna momba ny CEI raha nambara ny filohan'ny senita androany. Ankilany ihany koa ny taleny kabinetra ny fiadinan'ny repoblika nanda izay mety ho endrika tsindrina tao tamin'ny antenimieram-pirenena. Fanatetiny. Nalaza teny amin'ny antenimieram-pirenena ny fiandohan'ity herinandro ity ny resaka tsindrina natao tamin'ireo solombavambahoaka ny amin'ny tsy ampandaniana ilay tolo-dalàna momba ny CEI na ilay rafitra mahaleo tena hikarakara ny fifidianana. Fandrahonana avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny andravahana tanteraka ny antenimieram-pirenena raha miziriziry mandany izany tolo-dalàna izany ireo solombavambahoaka. Voatona manokana amin'izany ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika. Tsy fantatra aloha izany no resaka tsindrina inona fa principe ange eto amintsika zany amin'ny repoblika dia ny indépendance ny institution. Le interprétation tsirairay ho indray manahirany ny ny evitray amin'ny antoko politika HVM dia ny hoe maninona moa no andeha hitondra volavolan-dalàna izay mifanohatra amin'ny lalàna velona. Ny CEI izay rafitra natao hisolo ny senita araka ny voalazan'ny lalàna. Ankilany anefa ireo tompony andraikitra amin'ny fitondram-panjakana samy mbola manizingizina fa ny senita no voalazan'ny tondrozotra hikarakara ny fifidianana kominaly. Antony mahatonga ny maro antaniny amin'ny hoe inona ny lalàna manankerankehitriny ny tondrozotra tamin'ny tetezamita sa ny lalam-panorenan'ny repoblika faefatra. Tamin'ny tondrozotra sa tamin'ny lalam-panorenana ankehitriny no nanao fianianana ny filoham-pirenena. Mipetraka foana ihany koa ny aiana andritra ny tsy fahatombanan'ny fikarakarana ity fifidianana ity. Maro no milaza fa tsy mbola vonona ny hatrika izany fifidianana izany ny fitondrana amin'ny joro ankehitriny. Manamafy izany ihany koa ny tsy fananan'ny HVM kandida amin'ny anaran'ny antoko na dia manohana kandida azy izy ireo. Pakiady politika no ataon'izany raha nambaran'ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika hatrany izay sady sekretera jenerala ny antoko HVM ihany koa. Ny amin'ny resaka fifidianana dia tsy maintsy atao ny analyse sy ny stratégie rehetrarehetra. Ny kandida Hery Rafalomanana sy ny lista izay tarihany no heverina satria Antananarivo no jerena ary izay moa dia slogan ilay hery mitondra ny lista Hery Rafalomanana dia hoe iarivo mitambatra dia manohana an'izany ny antoko HVM. 4 ora ty arin'ny daty napetraky ny lalàna amoahana ny lisitra ofisialy nireo kandida ifaninana ho ben'ny tanàna. Tsy mbola vonona izany lisitra izany hatreto. Mazava ao anatin'ny didim-panjakana laharana 524 tsipika 17 sy 900 anefa fa ny 720 ny volana May teo ny tapitra ny 27 ora tokony namoahana izay lisitra ofisialy izay. Inona ny tsy nampivoaka ireo anarana ofisialy omaly hariva. Nilaza ny ovaiky androany fa anjaran'ny sinita sisa ny mamoaka ireo anarana ireo sy mampiantso mpanao gazety. Ny zava-misy aloha izany tsy voahaja indray ny lalàna tamin'ity indray midoraka ity.
Mbola mikasika ny fifidianan'izay hatrany tsy mbola mahita mangira momba ny tokony ataon'izy ireo ny komina vaovao amin'ny fiatriany izay fifidianana kominaly izay nakeny Anosy Avaratra izahay izay komina vaovao akaiky indrindra ny renivohitra tsy mbola misy ny birao andraisana ny fanomanana ny fifidianana ary tsy fantatra ny hoe raha oviana ny hovonina ny fototra-drafitra sehatriana izay fifidianana izany lehibe ny distrika no nidina teny an-toerana saingy tsy fantatra hoe ahoana ny fandaminana hatreto aloha fikarakarana tahaka izao foana tamin'ny fotoana mbola natao amin'ny komina Sabotsina Menazo nataon'ny tompon'andraikitra samihafa eny Anosy Avaratra eny fanadidiny Zora Kotindrina. Mbola sakoroka ny momba ireo komina vaovao amin'ny fandraisana ny fifidianana. Tsy mbola misy na inona miova aloha hatreto ny fikarakarana ataon'izy ireo ary tsy mbola misy toromarika mazava ihany koa ny voaray ny fotony. Ireo lisam-pifidianana sy kara-pifidianana isam-pokotany teo aloha ihany no ampiasaina. Ireo mpifidy vaovao vao niditra tamin'ny lisam-pifidianana tamin'ny taona ity sisa no omena kara-pifidianana vaovao. Raha ho an'ny komina vaovao etsy Anosy Avaratra ohatra, ny lisam-pifidianana teo aloha ihany no ampiasaina amin'ireo fokotany 5 mandrafitra ny komina vaovao. Toy izany ihany koa ny kara-pifidianana. Efa miezaka tanteraka ny fokotany mandrafitra an'ilay lisam-pifidianana dia ny aretazan'ny lisam-pifidianana nomena ny CED tamin'ny 23 mars 2015 teo dia presque efa tafiditra anatin'izay daholo ny lisitr'ireo ankizy izay efa feno 12 taona sy ireo olona mifindra monina taty amin'ny fokotany. Amin'ireo lisam-pifidianana teo aloha mbola fari-piadidiana ao amin'ny komina Sabotsina Mena no soratra amin'izy ireny ho an'ny mponina eto Anosy Avaratra. Aina hiteraka savorivory izany hoy ny eny anivon'ny fokotany. Mitovy tsy misy valaka amin'ny kara-pifidianana ampiasaina eny Sabotsina Mena izany ny kara-pifidianana ampiasaina eny Anosy Avaratra. Ny fanasarahana ny lisitry ny mpifidy araka izay ampiasaina isaky ny fokotany hatreto no miantoka ny fisarahan'ny fikarakarana fifidianana eny Sabotsina Mena sy Anosy Avaratra. Ahoana ny azoana antoka fa tsisy olona afaka mifidy indroa. Hetsakilan'izay anefa milaza ny senita fa efa vonona amin'ny fikarakarana rehetra. Nareo hoe ny Chine zany dia namenay izy namen'ny senita izy zany financement na 90 millions d'ariary. Io zany dia hividianana kit électoral ny gouvernement indienne ihany koa dia niditra an-tsehatra amin'ilay fiaraha-miombonantoka ho an'ilay fifidianana karakaraisika amin'ny 31 juin satria ny gouvernement indienne zany no miantoka tanteraka ny ilay hitanao ilay raha mainty tsy haivonona. Raha miezaka ny manome antoka amin'ny fikarakarana teknika ny senita, ny resaka politika sy ny alabato ataon'ireo manam-pahefana afaka manao izany no ahin'ny akamaroan'ny mpanara-baovao. Fanovohitra nandritry ny fivoriam-ben'ny komisiony ranomasimbe indiana kosa niezaka atao hampanjakana ny fandriampahalemana miliyara sy 3.3 tapitrisa avy amin'ny vondrona eropeana natokana manokana ho amin'izany. Isan'ny ompana bebe kokoa ny fiarovana ny fahan-dranomasina sy ny firenena mikambana ary ny centre de fusion izay toby eto Madagasikara no isana ny fifandraisana amin'ireo firenena ireo. Atao ny 27 ny volana jona izao ny fanaovatsy ny ametrano io toeram-pifandraisana io voaresaka ihany koa ny mikasika ny kolotsaina ametrano izay tena asa ny fireneny tsirairay avy ary ny fanatsarana ny tontolo iainana maharitra. Lafim-baovao fa kosa indray no izatsika ny fampahalam-baovao resaka politika ho ny sasany olana aram-pitantanana sy ara-batra kosa ho ny hafa nalazatra amin'ny omaly fa atao lavanty ny entan'ny ministry ny fiompiana teo aloha olana. Teo amin'ity ministry ny fiompiana teo aloha ity dia Irandremampiona Joseph Martin fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Dadafara sy ny mpiara-miombonantoka aminy. Randremarosata Charles Lemay tao amin'ny Hainao Manjery TNTV no anton'izany. Raha ny ampaham-baovao azo tsy mbola mahafantatra ny zavatra rampitso ny Dadafara raha ny nambarany androany mikasika ity lavantsy ataony amin'ny tambarotra ity izay fantatra hatramin'izay fa fanany ity ministra teo aloha ity. Arao ny fanampanazavana. Andriamatoa Charles Lemay zany izay nanao an'iny zavatra iny no tompony TNTV io taloha dia novidiko ny 50% tamin'ny voalohany dia avy eo novidiko ny 25% dia lasa 75% zahay. Dia io 25% io zany farany anazy io zany no nasiny novidiko 750 millions. Dia ny fanaraka izay hoe novidiko 750 millions ilay izy. Fa ny arivan'iny ihany dia efa niteny taminy hoe aleo hijanona indray ilay izy fa tsy vitako. Dia izay fanarahana izay zany no nanaovan'ny PV tany amin'ny CE efa nanaiky izay hividy an'ilay télé 750 millions, ilay 25% dia ho atao saisine fananana.
satria za tsy mety hivita an'le télé le 25% zay zany le izy. Niezaka ny antso sy ny olona izay voalaza fa mifanolana aminy moa izahay tamin'ity androany ity, saingy tsy afaka nahazo azy raha ampito saoriny amin'ny 6 heures sisa sasany nanaovany io l'aventure ny ampaham-baovao voaray androany. Tsy fandriam-pahalemana kosa nanizana ny fampahalalam-baovao nandray fepetra mikasika ny fanafiana amin'ny tampiadiana sy ny fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy antsokosoka eto Madagasikara ny fitondram-panjakana. Ato manomboka izao ny fanomezana fahazon-dalana mividy sy mitazona basy ho an'ny olon-tsotra fepetra izay heverina tsara na olon-dratsy mitazona basy antsokosoka sy osika ary tandronina ny filaminana mandritry ny fifidianana sy ny fetin'ny fahaleovantena raha nambara ny minisitry ny atitany androany. Aron Fanatetiny. Miato mandritry ny 3 volana ny fanomezana fahazon-dalana mividy sy mitazona basy 2e sy 3e kategoria, izany hoe ny basim-borona sy ny pistolet automatika na ny PA. Fepetra noraisina mahalona ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana raha nambara ny minisitry ny atitany androany. Ity fepetra ity ihany koa no ahafana manisan'ny basy izay misy taratasy ara-dalàna eo ampelantanan'ny tompony. Io koa moa zany ny ady atao ihany koa zany mba hahatonga ny zavatra rehetra ao ataontsika tsoatsy. Eo moa zany ny fetin'ny fahinambin'polo volana jiona fetim-pirenena. Eo ihany koa zany ny ataontsika hoe fiatrenana fifidianana mba hahatonga an'izay zavatra zay zany mba ho voafehy tsara amin'ny lafiny fandriam-pahalemana ndray sy fanjakana ny fanapahan-kevitra iny zany mba ahafahana mijery eny amin'ny district eny amin'ny commune reny ina daholo reny arma mandehandeha reny manana autorisation daholo ve reny olona reny. Izy arak'izany ny fanosanany basy atao anatin'ny 3 volana. Fanamafisana ny ezaka amin'ny fametrana ny fandriam-pahalemana izao fanapahan-kevitra izao, hoy kosa ny komandany zandarmaria-pirenena. Maro ny basy ananan'ny tompon'ny taratasy, saingy ampindramin'ny olon-dratsy fa eo ihany koa ny fampidirana basy antsokosoko na ny trafik d'arme. Iadina amin'izany ny fanapahan-kevitra tahaka izao. Efa anatin'ny asan'ny mpitandro ny filaminana raha teo ny fisavana ny basy. Mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny fa tsy ny gendarme ihany. On a le contrôle des armes. Nous zany tsy maintsy amafisina mba hatratrarana andreo le basy osika, basy diovana satria misy fanadiovana koa ngereo basy reo. Ampidirana eto dia zavatra tsy ara-dalàna ny dirana eto nefa rehefa tonga eto dia anaovana taratasy ohatran'ny hoe ara-dalàna ohatran'ny omby ihany zany. Fanadiovana omby halatra sy ny sisa. Mampimetra-pahantena ihany koa nefa ny olom-pirenena izay mahatsiaro tena ankehitriny fa mila miaro tena noho ny firongatry ny asanjiolahy. Tsy ny basy vidian'ny olon-tsotra iarovany tena raha teo no eno sy hita amin'ireny fanafiana samihafa ireny fa kalaky sy basy mahery vaika. Vao omaly ny trangana fanafian-jiolahy mahery ny 520 tao amin'ny tokantrano iray teny namontana Tsimondrano, basy poleta sy kalaky ary fitaovam-piadiana mahery vaika hafa nampiasain'izy ireo tamin'izany. Izany hoe ny basy efa misy eto an-toerana izay tsy voafesy sy gaboraraka fa tsy ireo basy vao afarana na vao hovidian'ny olon-tsotra no olana. Eo amin'ny vaovao ny fizahantany kosa indray ny fametrahana ny police du tourisme isaky ny toerana be mpizahatany io ny fapetra raisin'ny fanjakana ametrahana fandriam-pahalemana amin'ireo toerana stratéjika amin'ny fizahantany eto Madagasikara. Ankoatra ny mpizahatany mahazatra hivelatra amin'ny tsena aziatika ihany koa ny eto Madagasikara. Tanjona ny fahatrarana ny fanamby fampidirana mpizahatany 3 hetsy izay nifaritan'ny gouvernement tamin'ity taona 2024 ity. Ny antindin'izay avetrany. Tato anatin'ny efa-bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity, nahatratra 507 alina ny mpizahatany tonga nitsidika ny Madagasikara. Mpizahatany 530,905 alina no tonga teto ny volana janoary hatramin'ny volana martsa farany teo. Araka ny nandrasany io salan'isy io raha nambara ny tale jeneraly ny fizahantany androany. Mba hiatrehana ny volana jolay hatramin'ny volana septambra izay ahitana tahambony indrindra amin'ny fahatongavan'ny mpizahatany eto amintsika nefa. Otokanana raha ampitsy ny police du tourisme ao Nosbe. Mpitandro ny filaminana avy amin'ny zandarmaria sy ny polisy izay nanaraka fiofanana nandritry ny 10 andro no miandraikitra izany. Nosbe zany ny toerana voalohany ametrahana ny police du tourisme. Police du tourisme izay napetraka mba hisinna fandriam-pahalemana amin'ireny toerana fizahantany manokana ireny. Na ho an'ny mpizahatany na ho an'ny mponina izay mipetraka amin'ilay faritra, na ho an'ny mpandrara, izany hoe ny hôtelier, ny restaurateur sy
ny akoatran'izay moa ny agence de voyage, ny tour opérateur, zay rehetra ao anatin'ny sehatra ny fizahan-tany zany no endreketan'ny police du tourisme. Ankilany fantatra fa ampiroboroboana ny fahatongavan'ny sinosy ny Japonais izahan-tany eto Madagasikara. Hatramin'izay niompana tamin'ny fisariana ny Frantsay isika ka ny 900 ny mpizahatany tonga teto dia avy amin'ny firenena Eoropeanina avokoa. Nisy fiantraikany goavana tamin'ny vola miditra tamin'ny alalan'ny fizahan-tany teto Madagasikara nefa ny krizy araboly izay nianjady tamin'ny Frantsay ny taona 2004 sy 2005. Nisokatra ihany koa ny sidin'ny Air Madagasikara makany Azia raha toa ka mbola tavelo amin'ny lisitra maintin'ny vondrona Eoropeanina Madagasikara. Antony ametrahana tanjona amin'ny atrarana 10 hatramin'ny 20 amin'ny tahan'ny mpizahatany sinosy Japonais ary Koreana Atsimo tonga eto amintsika raha toa ka tsy misy afa-tsy 300 izy ireo amin'izao fotoana izao. Zareo rehefa mizahatany maneran-tany antsety amintsika dia ny tena tiany zareo zany mijery hoe inona zavaboary misy any amin'ireny tany reny dia ny paysage moa fitentsika anazy amin'ny teny vahiny dia zany hoe ny tena tiany zareo zany makany Morondava mijery ny allée des Baobab sy makany Tsingy de Bemara ary makany amin'ny parcs nationaux mihitsy amin'ny akapobeany. Zay zany ny tena jereny zareo aty Madagasikara satria tsika manana zavatra be da be izay tsy ho hitan'ny laizanaiza mihitsy maneran-tany. Mandritry ny ITM na ny International Tourism Fair andiany faha-efatra izay tanterahana ny 7 hatramin'ny 17 ny volana meo avy izao nanafarana manam-pahaizana manokana momba ny tsena avy any Azia izay hanao famelabe-raran-kevitra amin'ny mpandraharaha malagasy mba ahafahany miatrika izany tsena vaovao misokatra eo amin'ny fizahan-tany izany. Misokatra ho an'ny rehetra kosa ny fitsidihan'izany hetsika izany izay ahitana mpandray anjara anjatony. Efa feno kosa ny volana tanterahana ny tetikasa fanamboarana ny centrale Volobe sy Mandroseza. Tsy fantatra nefa ny toy ny appel à manifestation d'intérêt nataon'ny fanjakana mikasika ny orinasa Jiramara nanambarany syndicat ny mpiasan'ity orinasa mpanjakana ity. Avy azara ny vola hetsakilan'izay tsy mivantana any amin'ny fanjakana, ny vola omen'ny mpamatsy vola fa miankina amin'ny tetikasa ny fanjakana raha nanambarany Paitoekarena. Fanatediny Michel Aranartson. Petraka ny fanontaniana mahakasika ny amina ny appel à manifestation d'intérêt nataon'ny fanjakana mahakasika ny Jiramara tsy ahivana. Laza ny ministry ny angovo fa miantony izany. Raha ny fanadihadiana natao anefa efa feno ny vola namboarana ny milina ny Volobe sy Mandroseza raha toka 1.7 miliara ariary no teo-pelatana ny fanjakana. Na ireo mpiasa mikamano anatin'ny syndicat ny mpiasa aza tsy mahafantatra hoe taiza no nahazoana ny vola raha ny fanazavana azo androany. Ny ona taminay tamin'iny fotoan'iny teny mbo manambola dia anazy fanao déclaration officielle zavatra zany dia herinandro mitenenina anay nefa hatramin'izay mbola tsy nao dia miandriandry an'io déclaration io dia eo zany fitsy zao satria ny zavatra hafa zay koa tsy maheno inona fa miandry déclaration hoe inona solution de l'échange nataony nandrahoana ny vola avy ny fanjakana nalaina foana ny fomba no ataony zareo tsy fantatro. Inona zany solution taiza nahita vola zy zay zany bita be lalana anteneninay hoe mahita vola foana fanjakana rehefa hanao zavatra. Mipetraka arak'izany ny fanontaniana hoe taiza oviny iza no nanomeny vola. Hatreto raha nanontany teny anivon'ny ministeran'ny angovo ny mpanao gazety laza avokoa ireo tompony andraikitra fa miandry ny fanambaran'ny ministra izay tsy eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Etsy ankilany mikasika ireo famatsim-bola omeny ny mpamatsy vola tsy mivantana any amin'ny fanjakana izy ireny fa miankina amin'ny tetikasa ny fanjakana raha nanambara ny Paitoekarena. Dia raha le fanampiana indray dia misy le fanampiana men'le olona dia le fanampiana men'le banque avy ivelany ireny dia omeny le izy zany fa ao anatin'iny ao anatina projet daholo zany rehefa ohatra hoe olona ivelany dia anatina projet daholo ny anampiana azy. Dia iny le misy hoe projet zany efa misy hoe projet efa mipetraka dia any amin'ny fanjakana misy an'ireny le hoe projet isan-karazany ireny dia tokony ho any le izy mandeha. Nisy namatsy volany hafa na ary ve izany ny Jirama noho ny fanamboarana ny milina Volobe sy Mandroseza izay efa tetikasan'ny fanjakana. Inona ny antony tena fiainana ny famatsim-bola? Azo antenana ihany koa ary ve efa tsy hisy intsony ny délestage? Ireo fanontaniana ireo no mbola tsy misy valiny hatreto. Lafim-baovao tanteraka kosa indray isan'ny vaovaona na koako naneran-tany ny faneken'ny fiangonana protestanta mitambatra ny Frantsa ny fanambadian'ny lasamlasy ny vavy samivavy tamin'ny fiandohany ity herinandro ity isan'ny hodinina amin'ny fianamben'ny FJKM manerana ny Madagasikara zany manomboka ny 7 Jolay ho avy izao raha ny fironan-kevitra amin'ny ankapobeny araka ny fanadina nataonay tsy mbola vonona anaiky izany ny fiangonana eto Madagasikara raha toa ka efa maro ny homosexuel eto amintsika. Fanadihadiany Doany Andrianjatovo.
Mbola miantona aloha izany ny fanapa-kevitra ho an'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM izay mifandray amin'ny Église protestante unie de France izay nanaiky ny fanambadiany ny lahy sy ny lahy sy ny vavy samy vavy. Ny 7 hatramin'ny 10 Jolay izao mandritry ny fivoriana ataon'ny fiangonana FJKM manerana ny Madagasikara izay atao eto Antananarivo no hamoaka ny fanapa-kevitra ofisialy avy amin'ny FJKM momba ny fepetra ho raisina momba izany. Tena fanapa-kevitra tsy azo ny saina eritreretina mihitsy ary azo lazaina hoe mampiorokototra ry havana iny fanapa-kevitry ny Église protestante unie de France iny izay hoe manaika ny fanamasinana ny fanambadiana lahy sy lahy na vavy sy vavy. Maninona no mampiorokototra, maninona no tsy azo ny saina eritreretina satria tena hoe fanapa-kevitra tsy araky ny soratra masina nanomboka tamin'ny 1517 daty ny andron'ny réformation tia ny décision lehibe indrindra voalohany raisina synode fanohitra amin'ny teny soratra masina. Andrasana araka izany izay ataon'ny fiangonana momba ity fanambadiany mitovy tovam-pananana ity tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisaina malagasy izany ho ny mpandinika fiarahamonina iray izay nanipoka ihany koa nefa tsy maintsy tonga eto izany noho ny fanatotoloana izay mivoatra andro aman'alina. Io amin'ny resaka fanatotoloana tsy maintsy tratran'io ihany Madagasikara na hoela na hoaingana fa miankina amin'ny tanjantsain'ny culturan'le firenena io kanefa moa efa mandeha zao ny eran'izao tontolo izao dia tsy maintsy tafaroboka amin'io tsika fa tsy fantatra fotsiny hoe roviana na roviana. Tsy misy tare-marika mazava momba anisan'ny homosexuel eto amintsika ankehitriny. Ny mpikambana amin'ny fikambanana iray izay miantsehatra amin'ny fiarovana ny zon'izy ireo ankehitriny no efa nahatratratra amin'ny 20 ho an'iray amin'izy ireo izay tafaresaka taminay androany vaovao mahafaly ny fahafahana manamasina ny fanambadiany any am-piangonana. Raha aminareo ty hitako izay olana amin'ilay fanambadiana lahy sy ny lahy tsy samy manana ny tiany io mety izay koa ngamba fahamasambatra anazy dia raha aminareo tsy hitako izay olana aloha e. Fa maika tsara raha hoe misy ny lalàna mamea lalàna fanambadiana lahy samy lahy tsisy olana fa maika zany tsara. Any Frantsa efa manomboka mipoitra ihany koa ankehitriny ny fandavana sy ny fanoherana ny tsoakevitra no laniny ny fiverimben'ny Église protestante amin'ny tambatra ity. Raha tsy ahirina ny 450 tamin'ireo solon-tena mpanapa-kevitra 750 avy amin'ny synode rehetra manerana ny Frantsa no nandà io fanekena ny fanambadiany ny mitovy fananana io izany hoe 3 ihany no nandà isan'ny mijoro anohitra izany ankehitriny ny Conseil national des évangéliques de France. Eo amin'ny vavany sosialy fianganana indray ny fakana fisotrondronono an'ny Beantitra ao amin'ny pairie général Antaninarenina fantatra fa asiana guichet fizarana ny titre de paiement de pension anampy ny guichet fa misy ao anatiny eo amin'ny zaridaina mahalona ny pairie général sy ny lampanambotsirohatra mbola tsy amin'ny titanty anefa no ahafahana mampiasa izany ho ny dingana ara-panjakana mbola arahin'ny fanatetiana. Mahatratra 5,707 sy iray hetsy ny Beantitra mandray fisotrondronono manerana ny Madagasikara ka ny 8,220 no mandray izany eo amin'ny pairie général Antaninarenina. Manomboka ny 7 ny volana hanjato ny isan'andro ny Beantitra tonga milahatra fisotrondronono eto. Dingana roa anefa tsy maintsy atao izay laharana avokoa. Voalohany, ny fakana ny titre de paiement de pension izay taratasy hoentina makeo amin'ny filarana faharoa eo amin'ny caisse izay andovana ny fisotrondronono. Isan'ny mampiavaka ny eto Antaninarenina ny fizarana laharana izay manafaingana ny filarana eo amin'ny fandoavam-bola. Mbola sahirana ihany anefa ny Beantitra, antony isafidianana ny andro faharoa toy ny androany hakana ny fisotrondronono. Efa programmako zany isaky le mandray pension dia deuxième jour amin'ny fisotrononony andehanako aty satria izay lavidavitra no petraka. Zao fa deuxième jour zao angakaingana fa tsy maharitra marina naharitra taloha mako le miandry tsy mako fa mandeha par numéro ho tonga anao dia manaka numéro dia ino no atsolony ihany no mandeha. Raha antotanisa avy anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola manomboka amin'ny 9,50 sy 2,4 sy 3 hetsy hatramin'ny 7,30 sy 7,7 sy 5,7 hetsy ariary ny fisotrondronono ny retraité avy amin'ny tafika. Manomboka amin'ny 9,50 sy 2,4 sy 1,3 sy 3 hetsy hatramin'ny 7,10 sy 5,0 sy 5,1 hetsy ariary kosa ny an'ny mpampianatra misotro ronono. Ho an'ny dokotera manomboka amin'ny 7,10 sy 2,4 sy 4,4 hetsy hatramin'ny 4,50 sy 2,9 sy 5,7 hetsy ariary izany.
4 sy 3,3 kosa ny fisotrondrono ambany indrindra ho an'ny mpiasam-panjakana ary 7,3 sy 9 ny ambony indrindra. Raha toa ka afaka mipetraka miandry larana ny be antitra amin'ny fandoavam-bola, tsy toy izany kosa ny eo amin'ny fakana ny titre de paiement de pension izay sady tsy maharaka ny isan'ny caisse. Raha toa ka voly ny caisse tsy misy afa-tsefatra ny guichet aka ny taratasy io. Nanapa-kevitra arak'izany ny tahirim-bola-panjakana fa amboarina ity zaridaina manoloana ny pairie générale ity. Hijanona hoe espace vert itoerana io saingy isy ataoko hoe fanamboarana kely. Eo construction kely izay ahafahana manao an'izay délivrance zay ka ho ampitomboana zany ny guichet fanaovana délivrance ho lasa fanantsana amin'ny isan'ny caisse ampiasaina amin'izay fotoana zay. Dingana eto amin'ny pairie générale zay fa rehefa hita fa mety ary hita fa avaolana dia mamparitaka amin'ireo toerana izay misahana be antitra. Efa lasany amin'ny komina Antananarivo renivohitra ny fangatana ampiasa io zaridaina io. Mbola andalana kosa ny tombana amin'ny sarany anamboarana izany sy ny fitadiavana famatsim-bola raha anambara ny tale jeneraly ny tahirim-bola-panjakana hatrany. Aorian'izay vao isy ny tolobidy ka ny farany taona ny fepitoana apetraky ny trésor avy tany asa rehetra. Niakatra 700 kosa ny mpitady trano any amin'ny faritra hafa taorian'ny fiakaran'ny rano farany teo. Tsy maharaka ny tolotra eo amin'ny fitadiavana trano eto Antananarivo renivohitra ankehitriny. Betsaka noho ny trano ofa ny mpitady trano ka mahatonga ny tompotrano ampiakatra ny ofa-trano. 3 alatra amin'ny 2 hetsy ny trano ofa aty amin'ny faritra Iva, 2 hetsy noho ny miakatra kosa ho an'ny faritra hafa sy ny hafa voatanana. 700 ny ofa-trano no aloha amin'ny Panera na agence immobilier manelinela ny fitadiavana trano. Fanadidiny ka eto Andretsalavo. Mitombo isa ny mpitady trano eny amin'ny voatanana sy ny faritra hafa taorian'ny fiakaran'ny rano teto Antananarivo renivohitra farany teo. Raha tsy nisy afa-tsy 2 hatramin'ny 5 isan'andro zany ny volana janoary sy febroary lasa teo, niakatra 10 hatramin'ny 12 isan'andro zany nanomboka ny volana aprily lasa teo. Tsy maharaka ny tolotra hoe ny agence immobilier no atononay androany. Vokatra izay niakatra ny ofa-trano. Sarotra zany le mampifanaraka le demande le olona amin'le offre satria le zavatra takin'le olona zany le client mi-exige zavatra hoe tsara nefa mora. Sinon ny offre nefa ny etsan-dava zay le offre somary lafolafo zany satria ny tompotrano zao ampiakarina manaraka ny fiakarana vidim-piainana ihany koa zany ny ofa-trano. Isan'ny faritra be mpitady trano ny eny Tsiazotafo, Andravoangy, Ambodivona, Alaroby, Tsiadana, Ivandry, Faravohitra sy ny maro hafa. Trano mora nefa tsara no takin'ireo mpitady trano, manamorona ny arabe ary milamina. Antony mahatonga izany ny fandriampahalemana eto amintsika amin'izao fotoana izao, ny fitohanan'ny fiara ary ny fahalafosan'ny sarandalana ho an'ny mpiasa sy ny mpianatra. Fianakaviana manan-katao, mpiasam-panjakana sy ireo mpiasa birao isan-karazany no mitady trano ka manatona ireo agence immobilier ireo. Ny fianakaviana tsotsotra sy ireo mpianatra kosa manatona irony agence tsotsotra eny amoron-dalana irony. Isan'ny toerana be mpitady ny eny amin'ny 67 hektara, Ambodinisotry, Ankasina, Namontana, Nosibe, Ankazomanga sy ny faritra Iva manakaiky ny tsena sy ny toeram-pianarana. Maromaro ihany le manontany fa zany hoe manontany fotsiny izy dia avy eo izy mandeha dia manao rendez-vous izy ohatran'izany. Ny trano mora zao eto aminay 250, 350 ohatran'izay dia misy 150 fa ny amin'ny quartier faritra Iva ohatran'io. Raha tsy ahivina, 2 ariary ny droit de visite alohan'ireo mpitady trano eny amin'ny faritra Iva. Ny atsasaky ny ofa-trano kosa no omenan'ny Panera raha toa ka mety aminy ny trano tsidihana. R2 ny droit de visite ho an'ireo manatona agence immobilier ary 100 ny ofa-trano no omena azy ireo raha mety amin'ny mpanjifa ny trano. Tahaka ny mahazatra samiavaka iray indray no entina amintsika manaraka ny fivarotana bilao, ny mpitondra fiara karetsaka ny ankamaroan'ny mpanjifa amin'izy ireny. Tsy mifidy vaninandro ny asa fa misy mpanjifa hatrany ny fikirizana hatrany no tsy ambarahatelo ny fiainana raha ny fanazavany Ravoloniaina izay niaina tamin'izany asa izany nandritry ny 3 taona zao. Ary ny andindiny miaraka amin'ny Mikaela Ramarla. Ireo bus na ireo fiara karetsaka mandalo amin'ity lalana Ampasapito ity ny ankamaroan'ny mpanjifa eto amin'ny Ravoloniaina. 100 ariary hatramin'ny 500 ariary no mahazo izany. Manoloana ireo lalana ratsy maro, mitombo ny vola miditra amin'ity asa iray ity. Izay 20 000 an'azy eo mampivoatra tôbily
na misy fa ilany anazy dia izy manamboatra anazy vidy azy le entana bonne occasion reny ka. Safidy ny fivarotana izany ho an'ny ravololony aina izay efa 520 taona izao ary nivarotra bilao nandritra ny 30 taona. Asa hafa no nataony teo aloha, ity nefa no asa mahatamana azy. Nanjaitra dia voatra narasanty nanjaitra tany an-trano. Ny any an-trano. Laoka aloha atiako. Aty tsisy mibaiko. Ny teny anahy aty aloha mbo afaka mandehandeha. Ohatr'izay. Mampiditra 4,000 ariary hatramin'ny 9,000 ariary izy amin'izany. Ireo zanany kosa no manampy mamatsy azy ireo ny entana amidy. Ny fanajana ny fitadiavam-bola sy ny fikirizana ny tsiambaratelo ny faharetan'ny asa. Ny aloha ity safidy nahazo vary sy laoka izay mahafinaritra. Manana fikirizana foana, tsy maintsy manana fikirizana foanako. Rehefa ohatra tsy manana fikirizana ange ianao dia efa ohatr'izay e. Natafita ny zanany roa hatreny amin'ny oniversite ity asa ity. Avy amin'ireo orinasa samihafa mpanafatra motera sy karazam-pitaovana avy any ivelany no akany ny bilao sy ny karazam-by amidiny eto. Any Korea Avaratra no foana ny Pyongyang tamin'ny ora farany nidia ny Ban Ki-moon ho any an-toerana izay tokony tanterahana androany nahazo alalana hitsidika ny orinasa Kaesong any amin'ny 10 kilometra mampisaraka ny sistany amin'ny Korea Atsimo kosa. Ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ny lakamisy ho avy izao nidia ny Ban Ki-moon izay tafiditra anatin'ny ezaka hametrahana fitoniana eo amin'ny fifandraisan'ny reto firenena mpifanolo-bodirindrina ireto fanahitiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Tsy voalohany no nandrenesana fa ambavahady amin'ny Korea Atsimo Korea Avaratra saingy nanome endrika hafa ny fandrahonana ny Pyongyang kosa ny fahasain'izy ireo nanafoana tamin'ny ora farany dian'ny Ban Ki-moon. Ity ataon'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ity anefa ny dia voalohany any toerana ataon'ny solitena ny ONU tato anatin'ny 20 taona tsy mbola isy araka izany ny vahaolana mikasika ny famerenana amin'ny fifandraisana eo amin'ny Korea Atsimo sy Avaratra. Ny diplomaty koreana Atsimo izay nanakihana ny Korea Avaratra noho ny fandavany tamin'ny ora farany ny andraisana ny Ban Ki-moon na Pyongyang kosa etsaka ilan'izay milaza fa tsy mankasitraka ny fanambarana tsaiky ato ataon'ny tompony andraikitra vahiny izay maneso ny fomba fiasana ankehitriny. Ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana izay nikasa hitsidika ny orinasa Kaesong ny alakamisy izao any Korea Avaratra mampisaraka ny sistany amin'ny Korea Atsimo. Ny maraina teo kosa nandritra ny valandresaka nataon'ny Ban Ki-moon tany Korea Atsimo no nilazany fa afaka nitsidika ity orinasa ity ihany izy ny alakamisy ho avy izao. Kaesong izay orinasa iray any amin'ny 10 kilometatra mampisaraka ny sistan'ny Korea Avaratra amin'ny Korea Atsimo. Mampiasa olona 5 alina isa. Orinasa izay tsy afaka nivelatra ara-baritra no sazy avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ainy solitena ny firenena mikambana ity kosa ny sin'ny fifanana mokatra fitaovam-piadiana sy tombony ady mangatsiaka any amin'ity faritra ity. I Korea Avaratra izay manohy sy manao ny andra nampiasana misily balistika amin'ny alalan'ny sous-marin. Ny maraina teo namoaka fanambarana ny fitondrana Koreana Avaratra fa azo antoka ny fitaovam-piadiana no vokarin'izy ireo ary afaka miatrika ny ady mafana i Korea Avaratra ankehitriny. Fandikana ny fehikevitra ny firenena mikambana nefa ny fampiasana izany sangy trangy izay ahina anamafy indray ny krizy any toerana. Nanamarina ny filoham-pirenena androany fa ny fandravana ny FFM izay rafitra ara-dalàna mikarakara ny fampihavanam-pirenena no atao lara-pameana amin'ny fampiarana ny fehikevitra izay tapaka teny Ivato. Efa mihoatra ny fehim-potoana voalazana lalàna kosa tsy mbola nivoaka ny lisitra ofisialy ny kandida hiatrika ny fifidianana kominaly amin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana Jolay ho avy izao. Miato mandritra ny 3 volana kosa ny fanomezana fahazon-dalana mividy sy mitazona basy ho an'ny olon-tsotra. Hitandrona ny filaminana mandritra ny fifidianana sy ny fetin'ny fahaleovantena izany raha nambara ny minisitry ny ati-tany ary farany. Hodiny ny FJKM ny fafitotra amin'ny fahavolon'ny volana Jolay izao eto Antananarivo ny fanapa-kevitry ny Église Protestante Unie de France izay nanaiky ny fanambadiany ny mitovy fananana. Dia izay koa no entina mamarina ny fampalamavoata amin'ny tianio ity soriny ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farandereto mpiriraka sy reto indray no entina manao velomanao amin'ny tianio ity. Veloma tokoa.
Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Crée ton style avec Tio Sergio. Ifampalalam-bavao ny rahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, bijouterie Tio Sergio.